Salama daholo andondera ho resantsika ny zava-misy any Bekilinia amin'izao fotoana izao tsy inona moa izany fa ny mahakasika ny firotsahan'ny andriamatoa Marc Tatandraza amin'izao fifidianana ho ben'ny Tanana ao Bekily izao amin'izao fifidianana ho avy izao izay efa nankatoavin'ny OVEC sy ny teny MCNIMO izay firotsahan-kofidiana izay ka mazava ho azy araka izany fa tanteraka ny nofinofiny Marc Tatandraza amin'izay firotsahan-kofidiana izay na dia tsy natolotry ny antoko izay avy ao anatin'ny irmara aza ny tenany amin'ny mahavolombosary azy hatrany ankibondreniny dia nisafidy ny hirotsaka amin'ny anaran'ny tenany manokana izy izany hoe amin'ny anaran'ny antoko tsy miankina izany Marc Tatandraza izany ao Bekily ao amin'izao fotoana izao ka ny mahakasika an'izay no vakavakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsy rovoatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrila mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary fantatra fa ilay olo-masina no sady apôstôly avy ao Bekily ao amin'izao fotoana izao dia nankatoavin'ny OVEC sy ny tenenivon'ny seni tao Bekily tao izay io firotsahan-kofidiany ho kandida ny ben'ny Tanana any an-toerana any amin'izao fotoana izao izy raha teo moa dia araky ny nambarany ombienibieny dia efa volomboasary hatrany ankibondreniny ary ny raha izay mikorina ao anatin'ny vatany dia efa volomboasary avokoa ka izy dia tsy hiala volomboasary mandrakizay satria tena tiny izay volomboasary izay na dia tsy narotsaky ny antoko ao amin'ny fitondrana aza ny tenany izany hoe tsy natolotry ny avy ao anatin'ny vonany irmara isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelina dia nisafidy ny hirotsaka amin'ny anaran'ny tena manokana izy fa tsy mahasakana ny mahavolomboasary azy nefa izany firotsahany amin'ny anaran'ny tenany manokana izay izany hoe ao anatin'ny antoko tsy miankina indépendant moa ny filazana izany ka araka izany tanteraka ny nofinofiny Marc Tatandraza amin'izay firotsahan-kofidiana ho ben'ny Tanana ao Bekily izay raha vantany vao tsy afaka nirotsaka izy tamin'ny fidiana solombavam-bahoaka farany teo iny noho ny antony tsy fahafenoana teo amin'ny vola caution izay ho firotsahany tamin'izany fotoana izany ka izao izy efa feno daholo ny caution ary efa voatra daholo ny taratasy firotsahan-kofidiana izay ary efa nankatoaviny eo anivon'ny senimo izay firotsahan-kofidiana izay ka dia andrasantsika eto araka izany ny vokatra izay fifidianana ao Bekily ao amin'ny faha 11 ny volana desambra ho avy izao ka eo isika ny mahalala sy mahafantatra tsara fa holany ve sa tsy holany i Marc Tatandraza fa araky ny voalazany tao anaty pejiny hatrany dia toy izao manaraka izao vaovao tsara ho antsika eto Bekily androy antongilando ary nisovontsika handre an'izany vaovao tsara izany ho isatrany tamin'ny andro ny faha 24 septambra lasa teo iny ankafaliana lehibe no anambarako etoana fa nahazo ny taratasy ofisialy avy any amin'ny OVEC isika izay manamarina fa tafapetraka ary voarakitra ara-dalàna ny taratasy filatsahan-kofidiana amin'ny fifidianana munisipaly sy kominaly ho an'ny lisitry ny kandida ao amin'ny anarana tsy miankina eto Bekily androy manamafy sy mampitoetra ny fahavononana izay efa ato anato ny fahazahoana an'izany rehetra izany etoana dia te hisaotra anareo mpanolotsaina rehetra sy ireo rehetra nanohana tamin'ny ity dingana ity aho ary mankasitraka sahady ho antsika vahoaka rehetra amin'ny fahatokisana efa nasehonareo efa hatramin'izay tsapako ary nampirisika hiroso ireo hafatra marobe nalefanareo izay feno fanohanana sy fanosehana hanao ny tsara indrindra ny fiarahantsika mientana ankehitriny dia efa taratry ny ho avy sahady profo velona fa afaka hanao ny mendrika indrindra ho an'ity tanànantsika ity isika rehetra ho isatrany andao zaraina amin'ny namantsika ity fanambarana ity mba ho taratry ny fiarahantsika mientana izay moa ny hafatra izay nalefa ny Marc Tatandraza tao mipejiny tao raha ny saotra anireo voaka ny Bekily iray manontolo izy sy ireo zay nanohana azy amin'izao firotsahan-kofidiany ho amin'ny fifidianana kominaly ho avy izao midika izany fa tena vonona tanteraka i Marc Tatandraza amin'izay ho firotsahan-kofidiany ho ben'ny Tanana ao Bekily ao androy ao amin'izao fotoana izao ary vonona ihany koa ny tenany hanome ny tsara rehetra avy any aminy mba ho fampandrosoana an'izay tanànany Bekily izay raha vantany vaolany soamantsara amin'izay ben'ny Tanana ao Bekily izay ny tenany
izy raha teo moa dia olona tena olon'Andriamanitra satria amin'ny maha apôstôly azy dia olona tena tsara sitrapo sy tia manampy ny hafa izany Marc Tatandraza izany. Ary hitantaratra ihany koa fa ireo zay zavatra nataony tao Bekily zay na dia azo lazaina fa tany karakaina any Atsimo any izany fa nahavita namboly anireny karazana legioma reny izy mba hozarainy amin'ireo mpiarabelona aminy, midika izany fa tena tsara ny ezaka izay nataony Marc Tatandraza izay ary mendrika tohanana izay ezaka efa nataony izay fa araky ny fangatahany hatrany moa tamin'izay dia tena mila fanohanana avy amin'ny fitondra fanjakana izy mba hanohanana an'izay resaka fambolena izay mba hamahana ny olany Vahoaka sy ny fahasahiranana amin'ny resaka hanonana sy ny tsy fampitsakafo ary amin'ny fatra Atsimon'ny Nosy iny izay tetikasa izay ho ataony Marc Tatandraza any Atsimon'ny Nosy izay ka dia isorana azy bevata moa izay ary ezaka tsara izay ary mendrika alaintahaka izay ataony Marc Tatandraza izay amin'ny fanomezana asa sy ny fanomezana fanantenana sy nofinofy ho an'ireo zay Vahoaka any Bekily andro ihany na dia miady mafy aza amin'ny fiainana izay mianjady amin'izy ireo. Mbola ao anatin'izay firotsango fidiny izay hatrano rehefa fantatra fa nekeniny avy eo anivon'ny senisy ny ovaiky izay firotsango fidiny izay dia nanao antsoavy tamin'ny Vahoaka ny Bekily ray manontolo Marc Tatandraza mba hiara fety amin'izy ireo ary nanao carnaval namakivaky ny tanàna moa izy ireo tamin'izay andro zay ka manontania olona avy any Bekily andro ianao raha misy olona avy any Bekily izay mipetraka akaikinareo ao fa afaka manapirofo aminao fa ny Vahoaka ny Bekily andro iray manontolo dia Manohana any Marc Tatandraza ary tsy misy fepetra izany amin'izao firotsango vidiny ho ben'ny tanàna ao Bekily zao. Raha ny zavamisy sy ny hita araky ny hita ao anatin'ny horonan-tsary dia tena maro dia maro ny Vahoaka Manohana an'izany Marc Tatandraza izany ary raha tsy misy fiovana dia mety premier tour dia vita hoy izy tamin'ny pejiny tao raha nilaza ny ambangovangony amin'izay hafaliany bevata izay amin'ny fisaorana an'ireo Vahoaka ny Bekily maro be izay tonga nanotrina sy nanohana azy amin'izao firotsango fidiny amin'ny maha Kandida ny ben'ny tanàna azy ao Bekily amin'izao fotoana izao. Ka noho izany dia mirary ny soatsy ny tsara hatrany ho an'ny Marc Tatandraza izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY ainganeka mba ho tena izay fampandrosoana izay no arosiny amin'ny Vahoaka ny Bekily raha vantany vao lany sy tonga eo amin'ny fitondrana ny tenany fa tsy sanatria akory ka ho atao resa be fotsiny na ihany koa kopakambava mba ahazona ny vaty ny rempifidy fa rehefa lany dia tsy hita akory ny zavatra vita rehefa avy eo. Ainganeka mba izay tena fampandrosoana izay no hoentiny Andriamatoa Marc Tatandraza amin'ny maha volomboasary azy efa hatrany ankibondreniny ary amin'ny maha olomasina azy izany hoe apôstôly azy izay isany tranga voalohany sy tantara voalohany teo tantaran'ny mpianana apôstôly moa no nisy an'izany hoe apôstôly nirotsaka fidinina ho ben'ny tanàna izany izany hoe apôstôly nanao politika izany raha tsy izao Marc Tatandraza irery ihany izao no voalohany hita tamin'izany tantarana apôstôly izany. Izay zay moa no masaka azy naroso tao anatin'ity vidéo ty tomboko lasy tomboko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany azadiny ny like ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tao WATAWATA GASY tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.